Takarivan'ny sabotsy farany volana septambra 17 atolotra ny araba zany tokony asidoko vavy ary manasanao zay anaraka ny fampalalambo voatra amin'ny farany tsy andry jely tsika fa dia roso avetrany ao anatin'ireo vaovao izay maresaka ny sehatra ny fahasalamana no teny ambavany maro tamin'ity androndroany ity ny fianaky ny aretina Pesta zany sy ny manodidina azy ity satria dia Noraran'ny fanjakana malagasy ny fanatrehana ireo lalao basketball rehetra ao anatin'ny ilay CCOI izay tanterahina eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina mafy tokoa mantsy ny fanjakana fa dia ny aretina Peste no nahafaty ilay mpanazatran'ny ekipa pirenena vao Seychelles ahiana mafy noho izany ny fiparitahan'izany ity aretina ity. Raha ny filazana nataon'ny fitondram-panjakana androany dia aretina Pesta no nahafaty ilay mpanazatran'ny ekipa avy any Seychelles izay miatrika fifaninanana basketball eto amintsika. Manoloana izany dia nanapa-kevitra ny fanjakana malagasy fa tsy azo jerena ny lalao rehetra atao itsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina nanomboka androany fa ho atao match huis clos. Nanambara ihany koa ny gouvernement androany fa tokony atsahatra aloha ny fanaovana fivorovoriana ankalamanjana rehetra. Fa nisy ka anankiray ny coach ny mpilalao baolina basketiny Seychelles zany matampoka omaly dia natao moa zany matetika mihitsy ny fitiliana dia tamin'ny voalohany ohatrany hoe tsy kana Pesta liza dia nijerena dia nisy ohatrany kana Pesta ihany ka tsy maintsy nisy ny fepetra ny raisina zany satria zay no asan'ny fitondram-panjakana zany mijery ny fomba mba tsy ahafahany aretina mianaka zany satria tsy maintsy jerena ny fahasalaman'ireo joueur ireo androany moa zany ny fanapahan-kevitra zay tsy maintsy ny raisina na dia mafy ho an'ny mpijery aza satria zany matahotra zany aleo misoroka toy izay mitsabo dia androany zany nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa ny basket ny batsy zay atao androany ao amin'ny palais des sports zany dia tsy ho atrehan'ny spectateur mihitsy tsy hisy mpijery fa ireo coach sy ireo joueur ihany zany no araha maso aloha misy mesure zay tsy maintsy ataon'ireo mpitsabo efa vanana amin'izany zany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana hijery mahakasika an'izay zany dia handeha ao anatin'ny huis clos zany ny fanaovana ny match hatrany amin'ny finaly fa intanina ny olona satria en direct izy io mba mijery fahita lavitra zany. Manoloana ity fianaky ny aretina Pesta eto Madagasikara ity dia efa mandray andraikitra tanteraka ny fitondram-panjakana raha nambarany Prime Ministra hatrany androany. Isy ny fanetsehana ny samva amin'ny fanadiovana ny tanàna ary misy ihany koa fitaovana avy amin'ny sampan-draran'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS iadina amin'ny fianaky ny voalavo. Ka efa misy zany ny ezaka rehetra ny mesure natao na any amin'ny seranam-piaramanidina na any amin'ny toerana rehetra ny gara routière zany efa misy zany ny fepetra zay ho raisina zany ho andreo mpandeha voalohany aloha mba tsy ataitaitra amin'izareo zany tsy panike zany mba hahafana ihany koa ny fera toka sanatrika misy tokoa zany izay aretina Pesta zay. Amin'ny OMS zao efa misy karazana baoritra zany zay efa alefa vulgarisena zany amin'ny toerana rehetra zany manerana Antananarivo mazava loatra fa amin'ny toerana hafa ihany koa eto Madagasikara zany amin'ny toerana ahiana fa tena zone pesteuse zany dia iny baoritra iny zany sady mitarika ny raha ary ny raha zany rehefa tafiditra ao anatin'ny baoritra iny tonga dia désinfecté le izy zany dia tsy atahorana intsony zany le valavo zay zany no izy ka efa misy zany ezaka zany atao ny fitondram-panjakana zay no antony tenenako hoe manao ny andraiky ny fitondram-panjakana fa anjaran'ny vahoaka koa zany amin'ny alalan'ny fanentanana zay ataon'ny fitondram-panjakana mba manao ezaka zany amin'izay resaka fahadiovana zay satria zay ihany no ahafahana zany miady sy tena hoe miala rindrindra manafoana tanteraka io resaka aretina Pesta io zany. Nisy ny fivoriana maika androany tetsy mahazo arivo izay notarihan'ny Prime Ministra Mahafaly Solonandrasana Olivier ka nahitana ny ministry ny fahasalamana, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny avy eo amin'ny firenena mikambana sy ireo sampan-draharaha samihafa misahana ny fahasalamana ao anatin'ny firenena mikambana. Raha ny filazan'ny Prime Ministra trany dia mety ho raisina ny fepetra amin'ny état d'urgence ato ato mba ahafahan'ireo mpiara-miombonantoka mirotsaka an-tsehatra tanteraka amin'ny famongorana ity aretina ity.